Faly miarahaba anao tokantrano manaraka ny météo nomboantsika azy ny any an-dranomasina mafy hatrany aloha zany rivotra amin'iny morotsiraka avaratra atsinanany nosy iny ny any amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika ihany koa torak'izay ary mipaikatra aty amin'ny morotsiraka andrefany nosy iray manontolo izay rivotra izay koa ao anatin'izay dia ampitandremina hatrany zany ny mpampiasa ranomasina satria dia mety mahatratra hatrany amin'ny 80 hatramin'ny 80 kilometatra isan'ora ny mafin'ny rivotra manakery zay manomboka androany ka hatramin'ny androny alatsinainy ao manaraka an'izay ihany koa misy ny alin-drano entin'izay rivotra izay avy any atsimo andrefana ary mipaika hatrany koa any amin'ny morotsiraka andrefany nosy sy ny any atsimon'ny nosy iny ny avon'ionja dia mety mahatratra hatrany amin'ny 5 metatra ny ambony indrindra koa iangaviana ny mpampiasa ranomasina zany manoloana izay tranga rehetrarehetra izay anaraka ireo toromarika omeny manam-pahefana eny fotony isoroantsika ny loza mety hitranga ao anatin'ny izay raha ny antanety kosa indray aoriny fandalovany rindraona hitantsika ato atsimony nosy dia mitoetra tsikelikely indray zany ny tsioka avy any atsimona atsimo atsinanana amin'iny ilany atsinanany nosy iray manontolo iny ho any avoatany ho atao anatin'ny 420 ora zany hoe raha pisy zany dia mbola somary ahitana fiatraikany kely ny fisiny rindraona ao amin'ny ilany atsimo atsinanany nosy ao ny maripanatsika tombanana isy fidinana be ny maripana amin'ny ankapobeny saika manerana ny nosy akoatra ny any amin'ny tapany avaratra sy ny any amin'ny tapany avaratra andrefany nosy zay tsy dia misy fiovana firy zay amin'ny ankapobeny amin'ireo faritra voatonona farany teo moa zany amin'ny ankapobeny raha ny toetrandrontsika ho an'ny rapisoary vao maraina dia misy ny orana malefaka ho an'ny faritra ivadivaha-fitonany sy atsimo atsinanana arahana heriko zay ho an'ny ilany atsinanany faritra Moromania sy ny faritry Matsiatrambony ary koa ny any amin'ny faritry ny Iorombe mandraona ny andro any amin'ny faritry Savasy Analanjirofo izay misy ny zavona vao maraina aloha zany ho an'ny faritra Analamanga sy ny any amin'ny faritry Tasy ary koa ny any amin'ny faritry Vakinakaratra sy Alaotra Mangoro ny ambiny maina ny andro amin'ny ankapobeny ho an'ny pistolakandro dia mbola somary mandraondraona hatrany zany ny andro any amin'ny tany Melaky sy Bongolava ary ny tany Atsimo andrefana sy Menabe iny zany ny orana kosa mitohy hatrany ho an'ny ilany atsinanany nosy izay arahina herikeriky izay ho an'ny ilany atsinanany voatany indrindra moa zany ny afaraparan'ny tolakandro any mahazo an'izay ny any amin'ny faritra Alaotra Mangoro ny ilany atsinanany Analamanga ary ny ilany atsinanany Moromania sy Hotomatsiatra ny ambiny maina hatrany aloha ny andro amin'ny ankapobeny ny maripana voavinavina amin'izay rapiso izay 4 degré celsius ny ambany indrindra ho an'ny avoatany midina 20 degré kosa ny ambony indrindra ho an'ny avoatany hatrany raha ny morotsiraka atsinanany nosy kosa raha ny maripana ambony indrindra dia 420 ka hatramin'ny 720 degré celsius ho an'ny ilany andrefana 30 degré no mafana indrindra hitany analalava any zany raha ny toetrandrontsika ho an'ny alahady dia mahazo vahana tanteraka ny aly izay ry vokatrizay dia manorana saika ny morotsiraka atsinanany nosy iray manontolo arahina herika zay ho an'ny ilany atsinanany avoatany ary mitohy hatrany ny raona ho an'ny tapakandro hariva any amin'ny faritry Melaky sy ny any amin'ny faritry ny Bongolava ny ambiny kosa maina ny andro amin'ny ankapobeny na dia somary misy ihany ny raona mitsitokotoko any amin'ny tany Atsimo andrefana sy ny tapany avaratry ny faritra Androy ary ny any amin'ny ilany atsinanany faritry ny Sofia raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alahady izay dia miakatra kely ny ambany indrindra ho an'ny avoatany ny ambony indrindra kosa dia midina hatrany amin'ny 20 degré celsius ny vinavinaina ho an'ny avoatany misy fidinana ihany koa izay maripana ambony indrindra izay any amin'ny morotsiraka atsinanany nosy satria dia midina hatrany amin'ny 13 degré celsius ho an'ny faritry ny nosy sy ny any amin'ny faritry Ivadivaha-fitonany torak'izay ihany koa ny any amin'ny faritra Atsimo andrefana midina hatrany amin'ny 15 degré celsius ny maripana ambony indrindra amin'izay andro ny alahady izay ny any amin'ny tapany avaratra andrefana hatrany moa zany misy ny mafana indrindra ho an'ny andro ny alatsinainy dia mbola saika mitovitovy amin'izay ihany ny toetrandrontsika zany hoe ny ilany atsinanany ray manontolo dia mandraona arahina orana ny morotsiraka ary herikerika kosa ny ilany atsinanany voatany ny ambiny dia mbola maimaina hatrany aloha ny andro zany indrindra moa zany ny aty amin'ny morotsiraka andrefany nosy aty ny maripana voavinavina amin'izay alatsinainy izay tsy dia misy fiovana firy amin'ny ankapobeny ho an'ny avoatany raha mitaha amin'ny andro ny alahady torak'izay ihany koa ny any amin'ny morotsiraka atsinanana fa ny any amin'ny tapany Atsimo andrefany nosy no atsapana fiakarana kely izay maripana ambony indrindra izay satria dia miakatra hatrany amin'ny 7 degré ny maripana voavinavina ny mafana indrindra dia hitany amin'ny tapany avaratra andrefany nosy hatrany 13 degré celsius ny voavinavina ao anatin'izay isaky ny zoma toy izao dia faranantsika amin'ny tany falitoan'ny rivotra ny fandaharana ny janona atony amin'ny ankapobeny izay tany falitoan'ny rivotra izay dia eto Antananarivo nandritra ity herinandro ity
na dia nisy fiakarana kely izany tamin'ny omaly alakamisy manodidina ny fetrany UMS avokoa moa zany ny rehefirehetra voaray. Raha atao anatin'ny 3 andro avy kosa nefa dia tombanana ho ambany amin'ny ankabena izay tany faly taondrivotra izay eto Antananarivo raha ny mandrafitra ny toetrandrontsika no jerena. Izay ny meteo antsika tamin'ity androany ity, raha pitso indray veloma tompoko.